Fanomezana azo atolotra rehefa fetin'ny reny tahaka izao ny ranomanitra. Isan'ny toeram-pivarotana ireny ranomanitra ireny ny Feline ary misy ny fihenam-bidy izay atolotra izy ireo rotsy rakotondrainy an-trano no nitondra ny fanampavao eo amin'ny sary ny Stefana Razafy-Manimby. Fanomezana iray izay isan'ny ankafizin'ny vehivavy ary tafiditra ao anatin'izany ireo renim-pianakaviana ny ranomanitra. Amin'izao fetin'ny reny izao indrindra dia misy ny tolotra manokana izay omeny toeram-pivarotana ranomanitra sy ny kojakoja natao ho an'ny tarehy Feline. Toy ny fanaon'ny botika isan-taona dia misy ilay antsoina hoe coffret izay mampitambatra ny ranomanitra amin'ny fanomezana iray toy ny lotion na ny lait izay fanositra amin'ny vatana. Ankoatran'ny conseil personnalisé izay mahazatra ny Feline nandritran'izay 19 ans misy oron'izay dia misy koa ny coffret izany hoe parfum miaraka amin'ny lait pour le corps izay jifainareo zany amin'ny vidiny parfum ihany fa ny lait pour le corps zany cadeau. Amin'ny mahafetin'ny reny azy indrindra dia misy fanomezana manokana ho atolotra ho an'ny reny izay manao chat amin'ireo daty 24, 25, 26 mai ho avy izao. Ankoatran'ilay fanomezana dia misy ihany koa ny soin oxygénothérapie izay atolotra ny 24, 25, 26 mai ho avy izao. Izany hoe misy ticket 1 par jour zany zaraina ho an'izay tsara vitana. Ankoatry ny coffret izay efa fanaon'ny Feline isan-taona mandritra ny fety toy ny fetin'ny mpifankatia sy ny krismasy ary ny fetin'ny reny toy izao dia mbola misy ihany koa ny fanomezana vaovao izay tsy hita afa-tsy eny amin'ny Feline Zomankorondrano dia ny soin ho Anisan'ny, Dior sy ny Leblanc avy amin'ny Chanel izay kojakoja fampiasa amin'ny tarehy manokana hanomezana endrika hafakely. Ho an-drahampitso dia misokatra ho an'ny rehetra hatrany ny Feline Zoma manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro.